misaotranao jeso malalo tsatr'izao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya. Fahameraabantsika tsirairay avindray toga eto amin'ny lesony tanora zokiny isika amin'ity alahady ity efa liana ho anay hatrany ihany koa ny mizarany ten'Andriamanitra ao amintsika. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara zindanitra mbola misaotra anao izay mbola afaka mandray ny hery avy aminao amin'ny alalan'ny fianarana ny lesona anio. Angataka aminao izay mba ho amboarinao ihany koa ka ny teny izay hoentina etony hitoetra ao anatinay, hanavao anay ary koa hanome hery anay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe globalista nampiana nasionalista dia miteraka olana. Niaina teto tany Jesosy tamin'ny fotoan-tsarotra ara-politika ary namela ohatra tonga lafatra ny amin'ny fomba hanantonana ny hafa na dia eo aza ny fifanolaana ara-politika sy ny adi-pirenena izy. Nanomboka tamin'ny fisafidianana andian-dehilahy masika sy isan-karazany ho mpianana izy. Tena mahagaga raha nijanona niaraka ny ekipany satria samy hafa fiaviana izy ireo, samy manana ny tombotsoany, samy hafa firea-kevitra ihany koa, dia samy hafa koa ny fanirian'ireo mpianana ireo. Ny firaisan-kina tsy azo inoana teo amin'ilay vondrona dia nanjary porofo tamin'izao tontolo izao fa Andriamanitra tokoa no tao ambadiky ny asa nanirahana azy ireo. Nivavaka tamin'ny kafanampoana taon'i Jesosy dia ny hoe izay mampisara-bazana ny olona eto amin'izao tontolo izao dia tsy manan-kery hampisara-bazana ny mpianana. Iriko aminao tokoa izany, tsy hanan-kery hampisara-bazana anao amin'ny hafany ny zavatra izao tontolo izao. Ny iray amin'ireo fanamby lehibe indrindra ho an'ity ekipan'ny maha-mpianatra ity dia ny fandresena ny fijoroany izy ireo ara-politika ny fanohitra tanteraka mihitsy. Nangataka lehilahy mafana fo nasionalista ohatran'ny Simona manko Jesosy mba hiara-hiasa ampiara-miasa amin'ny tontolo anankiray miaraka amin'ny Ampira Romanina. Mpamory hetra natao tsinotsinona, Levy, Matio izany, nahariarin'izay rehetra nahita azy io olana io ary tsy nanam-potoana nanamarika an'izany ny fariseo. Rehefa nanontany an'i Jesosy hoe nahoana izy no niara-mihinana tamin'ny mpamory hetra dia nanontany tena ny fariseo hoe nahoana izy no niara-sakafo tamin'ny mpianana. Rehefa niantso ny ekipa no eo amin'ny latabatra anankiray manko Jesosy dia nopotehiny ny fehiny saranga ka nanolotra ny fahafahana mitovy sy voninahitra ho an'ny rehetra izy. No hamavoana ny mpamory hetra, jiosy matetika no izy ireo niara-niasa tamin'ny fitondram-panjakana mpanompo sampy izay mpanao kolikoly izay nanakana ny zon'ny fanjakana sy nandroba ny fiandrianam-pirenen'i Israely mihitsy. Ny fampidirana mpamory hetra anankiray ao an-tokotanin'ny mpianatra dia tena mampiena ny resaka ao anatin'ny vondrona tokoa. Ny mpianatra hafa dia tia ny resaka manko momba ny
voninahitra ara-politika ny Israely amin'io avy, saingy nanasa-pamadika ny firenena jiosy anankiray Jesosy mba natevi-daharana ny ekipa miresaka momba ny mahasosotra. Nanomboka tamin'izay fotoan'izay ny hany fomba ahafahan'ny mpianatra hitanjo ny fihavanana ao anatin'ny vondrona misy azy dia ny fialana amin'ireo foto-dresaka tiany indrindra ireo. Dia ampiseho amin'izao tontolo izao ny fomba hananana toe-tsaina tsy tia tena sy fitoviany Jesosy. Nanomboka tamin'ny fototra izy rehetra niara-ny sakafo tamin'ny olona avy amin'ny antoko-panohatra. Ho an'ny sasany ny toerana sarotra indrindra andresena ny ady ara-politika dia ny fiarahana amin'ny fianakaviana. Fantatsika ny haingan'ny fihenjanana ara-politika rehefa mihaona amin'ny fianakaviana sy ny namana. Asehon'ny ohatra Jesosy fa ilaina ny manilika ny tsy fitovian-kevitra ara-toe-karena, ny tsy fivadihana amin'ny firenena ary koa ny fisaratsarana ara-politika mba hizarana sakafo tsotra sy hanamafisana ny fifandraisana. Raha navelan'i Jesosy ny mpianany hanendry kandida ho an'ny ekipa mpianany dia tsy ho nanao lisitra mihitsy ny mpamory hetra manko izy ireo. Raha toa ka nanasa fanehoan-kevitra momban'izay no fidiny ho mpianatra izy dia azontsika tsaina fotsiny ny fatafitohinana sy ny fiahiahiana eo no eo. Nofidiny Jesosy io fitambaran'ny mpianatra tsy manam-paharoa io mba hanehoana ny herin'ny filazantsara manoloana ny politika sy ny ambom-pirenena. Saika ny ady rehetra teo amin'ny tantaran'ny olombelona dia nampiseho ny hery mandrisika sy mampiray ny tsy fivadihana eo amin'ny firenena, kanefa misy zavatra lalina kokoa noho ny fanindraindram-pirenena dia tsy maintsy mampiray ny mpanaradian'i Jesosy. Ny fiantsoana ekipan'ny mpianatra mizarazara ara-politika zany dia nasongadina ny fa misy zavatra lehibe kokoa sy tsara kokoa mitazona ny vondrona. Tamin'ny fiantsoana mpamory hetra anankiray natevi-darana ny ekipany dia noravan'i Jesosy ny fitsarana tendro ny ara-kolotsaina nanan'ireo mpianatra ireo. Nanafotoana ny ambom-poan'izy ireo manko ary nitaky azy ireo hiakatra mihoatra ny hevitry izy ireo izy. Dia izany ohatra izany no tokony ho jerentsika koa amin'ny lafim-piainantsika sy eo amin'ny fiangonana misy antsika. Aoka isitona lesona amin'izany isika ka hijery lafin-javatra maro tsaro fa ilain'Andriamanitra avokoa ny vondron'olona rehetra, ny karazan'olona rehetra, eny fa hatramin'ny karazan'ny toetra ihany koa aza. Tsaro fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Vavaka isika, raha ilay malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Misaotra anao mampianatra anay fa Andriamanitra tsy mizahatavan'olona tokoa ianao, fa mampiasa ny fanetretena sy ny fahafanampony tsirairay avy ho famitana ny hafatrao. Ampio izahay hay anaika ireo namanay ihany koa izay mety tsy mitovy firehana aminay ka hivavaka ho azy ireny mba ho amin'ny tanjona iray hitondra fanahy eo anatrehanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.